Olona tsy mahay football mety mitabataba tsisy zavatra avaso nareo atao loatra izay performance tsara gérer match roa anatin'ny 3 jours tsy match nataonareo tamin'ny voalohany zay ny match de qualification zay match à qualification izy ty fa tsy match de groupe rakany izy tsy mety match à qualification direct io gération coupe du monde mandeha aloha jusqu'à ny match de groupe Miandratsika Sénégal anarozy manao préparation club tsirairay any tsisy tompony eo équipe nationale misokatra ho any rehetrarehetra io c'est performant tsy fenofanareo fa mbola niantso anazy zao Jordan matsapy izy misy diso taona zany fomba ny joueur aza zany no ametranao problème hoe tena olo teraka tany anao gasy anao fazavena tsy fafantaranareo namany manaraka an'izany fampiresaka tamin'ny fitondram-panjakana ministre Moshoudi ny fitondram-panjakana za président fédération fampiresaka tamin'ny DGNTLMA satria qualification directe hoa izy tena azavaiko aminareo tsara mihitsy le izy tsika zay manko nanareo joueur na tsika gasy tsy mahay zavatra samihafa zay mampifangaro so de hoe isaky match mandesinareo de metoetra hoe mahazo prime non zay ny fitantanan'olo football koa eran-tany match à qualification directe io de manomena prime mihitsy de prime mena zany satria 23 joueurs anatin'ny feuille de match fa tsy ohatran'ny CAN 18 joueurs donc les 23 joueurs anatin'ny feuille de match plus staff technique eo amin'ny 30 eo zay dia mifampitambaranay miaraka amin'ny sponsor fédération dia ministre fanjakana zany tena fanjakana dia manomenareo 90 millions zay amboany zarainareo rehetra zany à peu près 3 millions par personne zay mba prime zany tsika satria même pour le staff et là-dedans satria tsapanareo tsara mihitsy fa tsy mora io resako eto io tsy misy olo mihitsy manontany am'izao fotoana am'izao hoe fa maninona moa avy am'izao miady rery tsika manao zavatra ataotsika ty raha fidinanareo joueur professionnel aty fotsiny fandaniatsika 300 millions tiako manko ahafantarany rehetrarehetra an'izany tsy mora io fa tsy zany koa akory no anavantsika hoe tsy hanampy anareo zany fédération zay mbola azonay atao ataonay ny anampy anareo ahafahantsika mandeha ahafahanareo miperfectionner carrière ho an'izay etoma mba ahafahany manaraka am'izay moa ararotiko fotoana zao iaravantsika jiaby any Carolus tinana tsy tina honneur be ho an'ny football malagasy zany honneur be ho anareo rehetra mpilalao football zany hoe namanareo nominé anatin'ny 24 personnes meilleur joueur africain tsara nisy amin'ny tantara zany zava-dehibe zany ka Carolus félicité anao ny fédération ny rehetra ary mampirisika anao tsara ny amin'ny club irina tsika rehetra koa joueur hafa tafiditra am'izay maly avy mbô fampiresaka tamin'ny Claudio Badio aza taminy hoe Badio so de kivy anao forme anao mitsao manavy effort mana place d'or nareo amin'ny équipe nationale nazatra nahita fa tsy en forme anao amin'iny mety lasely fa misokatra aza hoe za fa tsanao fa tsy tiany zay moa nantsika ty hoe fa tsy tiany amady non fa nazatra no mikaiky anareo fa nazatra no miramika anareo rehefa en forme anareo rehefa tsara ny forme anareo de gouvernement antsika rehetra io zay namandro monsieur le ministre lava telo fohy zay lava ny voalohany teny dia miarahaba nreto mpilalao ny Bariady Madagasikara izay tafita midingana manaraka hiatrika an'izay amboara eran-tany zay misaotra manokana ihany koa ny fédération malagasy ny football izay tarihiny andriamatoa filoany sady ministre moa zany andriamatoa sy ireo mpiara-miasa rehetra ao anatin'ity fédération ty fa dia azo lazaina fa miarindreo tanteraka ny baolina kitra ny fitondram-panjakana dia niezaka ifanometanana amin'ny fédération Mandrakariva mba hitazonana an'izao ataontsika hoe fiaingana vaovao ho an'ny kitra eto Madagasikara zao ary dia manome toko fa hanometanana ny baolina kitra Malagasy amin'ny alalan'ny fédération sy ny fitondram-panjakana.
Merci, monsieur le ministre. Tu as quelque chose à dire? Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, donc, du coup, on tient à vous remercier de tous les efforts que vous faites pour nous en ce moment. On essaie de vous le rendre sur le terrain et j'espère que le football malgache va se développer parce qu'il y a beaucoup de qualité dans ce groupe et dans les joueurs de ce pays, donc il ne faut pas relâcher les efforts. Nous, de notre côté, on va faire le maximum pour représenter au mieux notre pays et notre équipe nationale.